Eo amin'ny taranja haltérophilie indraina ny fibatana fonjam-by dia tsara ny vokatra azo ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika ho amin'ny taranja fibatana fonjam-by. Hatreto dia medaly volamena 4 sy volafotsy 3 no azo ny solon-tena malagasy amin'izany fiadinan'ny tompon-dakany Afrika izany. Tsara ny vokatra azon'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja fibatana fonjam-by izay nitotsaina any Lekera a Egypte amin'izao fotoana izao. Medaly volamena 3 be zao norombahan'i Rosina Rosy teo amin'ny sokajin-danja latsaky ny 520 kilao nandritra ny andro voalohany. Nahazo ny total olimpika 50 kilao. Teo amin'ny epole dia nahabata 20 kilao i Rosina ary teo amin'ny arase dia 70 kilao. Fambiazana ihany koa ny azon'ny Eric Herman Ndretsi-Toaina nandrobaka medaly volamena 3. Medaly volafotsy 3 ihany koa norombahan'i Tojo Ndretsi-Toaina. Araka ny fanazavana azo avy any an-toerana dia niady mafy ny atleta malagasy vao nahazo ireo vokatra ireo. Tsy misy ny fahagagana amin'ny fanatanjahantena hoy Andriamatoa Arnel Andriamanarivo lohan'ny federasiona fa ny fanomanana ihany no azon'ny ankizy vokatra tsara. Efa ambolana maromaro no nanomanina ity fiadinan'ny tompon-dakany Afrika ity sady tafiditra ihany koa amin'ny lalao fanintsanana ahazona tapakila andehanana ny lalao olimpika any Japon amin'ny taona 2024.